miroso amin'ny tsaratsara kokoa hatrany ny fifandraisana Madagasikara amin'ireo firenenkafa tao rindra raha 7 ireny. Ny sesy ny fandraisana maso vahiny tao anatin'ny herinandro. Hatreto anefa mbola mijanona eo amin'ny sehatra ny fampanantenana ireo lelavola tany sain'izy ireo atolotra. Raha ampitso no higadina ao New York anatrika ny fivirimben'ny firenena mikambana ny filoham-pirenena era-jonary mampianina rehefa avy ny vahiny tamin'ny fomba ofisialy tao Frantsa. Toerana firemben'ny andianjolay indray ny toerana manodidina ireny trano fiangonana ireny isan-kalahady. Fiaramany no lasibatra amin'izany nampiena ny fahatongavan'ny mpivavaka io tranga io ka nahatonga ireo trano fivavahana maro nandray fanapahan-kevitra na nakarama tovolahy miandraikitra ny filaminana. Azo farany ny farana omaly ny andian'ny faraika ambin'ny folo amin'ny hetsika ho an'ny mozika miaina na ny angaredona. Mpanankato maro nandray anjara tamin'ny famaranana natao tetsy amin'ny Alliance Française Andavamamba. Ny andindinina vetrana. En septembre, dépêchez-vous, du grand spectacle arrive sur Canal+. Ben voilà! De qui s'agit-il? Mais qu'est-ce qu'ils ont, Jerry? Qu'est-ce qui se passe? Demain, je m'y tiens, je prends ma journée. Oh non, mais parce que j'ai tout négligé. Les films et les séries qu'on aime sont sur Canal+. Et exceptionnellement pour la rentrée, le décodeur est à 5 milliards. 5 milliards seulement. Pour tout abonnement, prélèvement bancaire dès le bouquet Évasion. Du 15 au 20 septembre uniquement. Rendez-vous en boutique et distributeur agréé Canal+. Tentative hitanao avokoa. Premier choix. Première qualité, TV LED, marque originale, subwoofer, synthétiseur, lecteur, sonorisation. Hitanao any amin'ny magasin Baolay. Baolay ny tsara trano. Exceptionnellement pour la rentrée, le décodeur est à 5 milliards. 5 milliards seulement. Rendez-vous en boutique et distributeur agréé Canal+. Dia mbola faly mitsidika ny tokantranona indray tomboky lasy tomboky fa avy amin'izao takarivo izao asaina mpanajana indray ianao anaraka ny fampahalam-baovao eto amin'ny Kolo TV hatramin'ny farany. Eo amin'ny pejin'ny politika avy hatrany mahakasika ny dian'ny filoham-pirenena ny ivelany raha ampitso no higadina ao New York hanatrika ny fivirimben'ny firenena mikambana ny filoha era-jonary mampianina rehefa avy nivahiny tamin'ny fomba ofisialy tao Frantsa. Araka ny fantatra dia anana anjara fitenenana amin'ny fivirimbe fa 7 ny firenena mikambana io ny filoha era-jonary mampianina ny alakamisy 5 septambra ho avy izao. Raha niona tamin'ireo tompon'andraikitry ny orinasa mpanamboatra fiaramanidina Airbus sy Atera ny filoha malagasy ho omaly sabotsy dia ny talata 7 septambra ho avy izao kosa izy no hitsidika sy resaka amin'ireo tompon'andraikitry ny orinasa mpanamboatra fiaramanidina Boeing. Inony fa ny ivoan'ny kompania mpitaterana malagasy Air Madagascar amin'ny lisitra be sy ny fahasahiranana ateraka izany no antony fihaonana ataon'ny filoham-pirenena ireo. Fa ivadika lafim-baovao hafa kosa indray isika mahasoa vahiny maherin'ny enina no fandimby no raisin'ny ministra ny raharaham-bahiny sy ny filoha era-jonary mampianina tao anatin'ny herinandro mialoha ny angian'ny filoha nakany Frantsa sy New York. Azo ambara ho miroso amin'ny tsaratsara kokoa hatrany ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ireo firenenkafa taorian'ny raharaha 7 ireny miverina tokoa ve ny fitokisan'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ny diplomasia malagasy na maro izy ireo firenena tonga maneho ny fahavononany hiara-miasa amintsika malagasy hatreto aloha tsy mbola mijanona eo amin'ny sehatry ny dia mbola mijanona eo amin'ny sehatry ny fampanantenana ireo lelavola ny tany sain'izy ireo fa atolotra antsika ireo fanadihadiany Andry Larson. Masy maro ny tonga manoatra ny taratasy fianindrena azy ireo amin'ny tompon'andraikitra ambony eto amin'ny firenena. République en Congo, Sénégal, Israël, Espagne, Vietnam, Américaine, vondrona Européenne, izay samy naneho ny fahavononana ny ara-iasa amin'ny Madagasikara avokoa.
Sehatra maro no resahana fa isian'ny fiaraha-miasa io. Ao ny eo amin'ny sehatra ny fahasalamam-bahoaka, fambolena, jono, fizahan-tany, fanabeazana. Ny tena nanasogadian'ireo firenena vaventy toa ny Etazonia sy ny vondrany Eoropeanina fanampian'izy ireo dia eo amin'ny sehatry ny sosialy mihatraika amin'ny vantana amin'ny mponina. Etazonia ohatra dia efa nampanantena 13 miliara ariary. Ny vondrona Eoropeanina nampanantena ihany koa 15 tapitrisa euro na 880 miliara ariary. Irotsaka ireo vola ireo raha nambarany Antonio Sanchez Benedito, ambasador ny vondrona Eoropeanina vaovao eto amintsika, fa tsy fampanantenana fotsiny ihany raha mazava ny fametrahan'i Madagasikara PND na programa mpampandrosoana nasionaly izay mbola tsy hitan'izy ireo taratra 9 volana nitsanganan'ny Repoblika fahaefatra. Ny ambasador vaovao Amerikanina Steven Anderson kosa dia ny fanomezana ny voarakitry ny tondrozotra sy ny fanatsarana fifandraisan'ny tany rototo no antoka lehibe irotsahan'ireo volabe fanampinana mpanantenan'ny Etazonia ireo. Manoloana izany rehetra izany, hita fasahirana amin'ny fanjakana manoloan'ireo krizy sosialy maro mitranga ankehitriny. Tsy mivaraky ny heverana azy ny raharafirama sy ny sehatry ny fampianarana eto amintsika. Tranga maro mbola mila hitadiavana vahaolana maharitra. Ny fampanjakana ny tany-tandalàna koa anefa etsakila ny lazain'ireo fiarahamonim-pirenena fa tsy mandeha amin'izay tokony ho izy. Ohatra amin'izany ny fametrahan'ilay lalàna amin'ny fitsinjaram-pahefana nambaran'ny CFAFI fa mety hiteraka krizy institutionnelle ao aoriana kely ao. Ny kiandro manam-pahaizana malagasy mivondrona ao anatin'ilay hoe GEM na groupe des experts malagasy ihany koa tamin'ity herinandro ity ny tsy fahaiza-mitantana sy ny fanitsahan-dalàna atao amin'ny mpitondra ankehitriny. Izany rehetra izany no andrasantsika ny fiverenana filoham-pirenena tanindrazana hanomeza amin'ny fanazavana bebe kokoa amin'ny mahafilohan'ny mpanantanteraka azy eto amin'ny firenena. Fanadihadiana manokana eo amin'ny pejy sosialy kosa no izatsika izao fampahalalam-baovao izao. Efatra ka hatramin'ny enina isak'alahady eo ny totalin'ireo fiara hoentin'ireo mpivavaka ny voaroba manodidina n'Ambatonakanga sy Ambatovinaky mandritry ny ora ivavahan'izy ireo. Tovolahy maromaro kosa no karamain'ny fiangonana amin'izao fotoana izao hiambon'ireo fiara ireo ka foana ny fandrobana mahafapo ireo mpivavaka amin'ny ampahany any sy ireo tovolahy izay mandamina ny fipetrahan'ireo fiara no miambina ihany koa izany. Fanadihadiana Andry Rarson hatrany. Toerana firembenandian-jolahy herinandro vitsilasa izay ny toerana manodidina ireny trano fiangonana ireny isak'alahady. Fiara maro ny lasibatra tamin'izany. Nampena fahatongavan'ny mpivavaka io trano io ka nahatonga ireo trano fivavahana maro nandray fanapa-kevitra na nakarama tovolahy eo an-tanàna hiambina ireo fiara-mpivavaka sy orinasa tsy miankina miandraikitra amin'ny fandaminana ireny. Teo aloha teo be dia be ny vero teo radio, bafla, jiro fa hatramina pisy-piambina dia mba fanehaikaina izany ilay zavatra very. Firy zao ny vera zany isak'alahady tara? Enina, efatra farafahakeliny na 5 isak'alahady. Fa hatramina mpampisy-piambina dia efa manehaikaina izany ilay izy. Sady miandry fiara ireo tovolahy reto no karama manadio azy ireny ihany koa ho fandaniana fotoana hono. Manao andihan'ireo mpandroba raha nambaran'ireo tovolahy mpiambina tsy azo atao mihitsy ny variana na dia minitra vitsy aza. Raha vao variana ianao dia tsy maintsy hoe be dia be ilay mpangalatra ny vezivezy be dia tsy maintsy midokodina ianao dia sady manasa ilay tômôbilina ianao izany no mijery manodidina fa vao variana fotsiny ianao dia very daholo ilay zavatra olona anina raha vao variana ianao izany amin'ilay miambina amin'ilay tômôbilina. Fanateran'ireo mpandroba eny anivon'ny mpitandron'ny filaminana ny fipetra voalohany raisin'ireto mpiambina fiara reto raha mahatratra mpandroba izy ireo. Dia rehefa misy tratranareo moa izany dia atao ahoana? Dia alefa any amin'ny pôlisika. Manao andiany zareo reo sa ahoana ny tena? Manao andiany maro mantsy izy. Dia mampiasa fitaovam-piadiana ve nareo? Langilangy fotsiny rehetinaiky dia soufflé. Mahavahaolana reto tovolahy reto amin'ity mpamily voatery miandry ny fiaran'ny patron ity sanalahady noho firongatry ny fandrombana fiara io. Mahavahaolana izy aloha satria zasy manao service patron lasa mivavaka izy dia mahavahaolana izy. Tsy ny fiambenan'ireo fiara ihany no ambara mpivavaka fa ilana ireo tovolahy reto fa eo ihany koa ny fandaminana ny fipetrahan'ny fiara satria tery ny toerana. Tokony ho atao rafitra manokana eo anivon'ny fiangonana mihitsy ty fandaminana sy fiambenana fiara ity ho ihany ny mpivavaka tafaresaka taminay io marain'io hanatsarana bebe koa ny fiara-miasa eo amin'ny mpivavaka tsy reto tovolahy reto. Amin'ilay fandaminana manokana izany eritreretina hoe satria ilaina ilay izy dia organisena miala tsy ny teny frantsay fa sana teny voamara amin'ilay izy fa organisena ilay izy izany ka asa natao rafitra mipetraka dia misamy azoan'ilay olona an'izay mahasoa azy satria mandroly olona manao dia misavatra tedaviny ao
ao ihany koa nefa mety filan'ny fiangonana amin'ny fandaminana amin'ity a dia mifandamina ny rotota mba hahatsara ny fampivelarana n'ity mandrakizay satria miampy ihany isan'ny fiara eto ary tsikaritra zany a dia izay no antenena hoe arafitra tsy moramora ilay izy a dia samy ho amin'ny avantage ny tsirairay. Zava-manahiratsy any rehetra ny tsy fandriam-pahalemana na an-tanàn-dehibe na ambanivohitra izany izay mirongatra tokoa ankehitriny. Misy fiantraikany amin'ny lafiny rehetra eo anivon'ny fiarahamonina izy io, eny hatrany-am-piangonana satria vokatry ity sy ny fandriam-pahalemana io dia mihena mimpiangana. Tsy ho rezy amin'ny mitondra fiara ihany anefa ny iharan'izany fa na ireo mandeha tongotra azy dia iharan'ny sintomahery. Trangam-piarahamonina izay tokony hitadiavana mpitondra vahaolana faran'izay aingana tokoa. Lafy ny ara-pahasalamana kosa indray misy fomba fiady vaovao ankoatry ny ilay misy odi-moka sy ny famindrana fanafody azo ampiasaina amin'ny ady atao amin'ny moka raha nambara ny manam-pahaizana avy eo anivo ny Institut Pasteur zava-dehibe ny fikatsahana ny fomba ahafahana mampianatra izany eto Madagasikara na dia ny volam-pihaza no ahafahana manao izany dia ny fampiasana ny moka hoentina aminona moka misy avalo izany ankehitriny ary iray amin'ireo any no azo ampiarina eto Madagasikara na dia zava-dehibe aza ny fandresen-dahatra ny mponina ampiasa ireo fomba efa mahazatra iadina amin'ny tazomoka dia azo heverina ihany koa io fomba iray io fa ho mahomby fanampanazavana. La première qui existe, c'est la pulvérisation d'insecticides dans les maisons. Ny voalohany dia ny famindrana fanafody ao an-trano, ny faharoa dia ny fampiasana mostikera ary ny fahatelo izay mbola tsy misy eto dia ny ady atao amin'ny atodi-moka satria eto Madagasikara dia any an-tanimbary no misy ireo atodi-moka ireo izay tsy afaka hamindrana fanafody. Afaka mieritreritra zavatra hafa ve? Mbola sarotra izany ankehitriny satria mbola eo an-dalam-panomanana izahay. Mety ho fomba vaovao amin'ny alalan'ny fanakanana ny latsy ampanatody ny vavy izay alefa eny an-tanety hampihenany ny moka. On va avoir également une diminution de la population. Fa eo amin'ny pejin'ny kolotsaina kosa indray ny farana omaly ny andiany faraky ambin'ny folo tamin'ny hetsika ho an'ny mozika miainana ny angaredona mpanakanto maro nandray anjara tamin'ny famaranana atao tetsy amin'ny AFT Andavamamba toy ny tarika fontsy Atsirabe, Madafeo, Mikea, Dama ary Lego nisongadina ny gadona gasigasy teto ary nentana mpikarakara vaovao maro ihany koa ary antsika ny sombitsombiny tamin'izany hetsika angaredona izany. Kosika dia hiditra amin'ireo vaovao nisongadina nandritra ny herinandro iny tao anatin'izany ary ny fanambarana izay nataon'ireo tompona haino manjery teto Madagasikara mahakasika indrindra eo amin'ny fidirana eo amin'ny rafitra TNT ny andindin'izay vetrany. Raha ny kajikajy tsotsotra, vola manodidina ny 7,7 tapitrisa dolara no ilaina ananan'ny fanjakana malagasy raha ivadika eo amin'ny TNT. Anana izany ve ny fanjakana mandra-pahatonga ny volana Jona 2022 no tondro ny ivadiana amin'ny numerika. Etsy andanin'izay, mbola vola tsy toko tsy foroana ihany koa no tsy maintsy homan'ireo tompona aina manjery aloha isam-bolana ho an'izay mpandraraha anaparitaka izany eto amintsika. Ny à la Réunion zao nanomboka bascule la TNT la télévision dia forcen les distributeurs mandro 22 000 € isan-taona juste pour diffuser le signal. Ianao zany raha vao tsy maloha an'izay dia maty les chaînes de télévision. Ankoatran'le abonnement amin'ny décodeur zany dia zany hoe hotsetsafina ve le opérateur zany nefa tsisy cadre mazava mihitsy amin'izao fa lasa ohatrany fanapahan-kevitra hahany fotsiny le izy tsy fantatra mihitsy zay tsy mahafantatra tsy maharaka an'le izy mihitsy. Etsy andanin'izay tsy maintsy anaraka ny onjan'izany ihany koa ireo mpanjifa na izy ireo mividy ireo karazana fahitalavitra manaraka teknôlôjika efa misy TNT intégré izay tena lafo vidy tokoa na ihany koa izy ireo hividy décodeur izay tsy mbola fantatra na entina tsy ety ifanaraka amin'ny fahitalavitra misy ao aminy. Raha ny vaovao azo, raha tapitrisa ny isan'ny décodeur TNT ho zaraina na amidy eto ary anodidina ny 4,000 ariary isam-bolana ny ofany. Ireo aina manjery kosa tsy maintsy mbola anovany fitaovana ara-teknika rehetra. Inona ny matériel takiny zareo alohan'ny hidiranao aminy zany mbola fanontaniana ngeza be mipetraka aty aminay daholo. Mbola misy détail zany tsy fantatray momba an'le izy nefa efa fantatrareo hoe efa misy ketriketrika an'le izy hoe zao ny 150 millions de dollars ny trosa dia 39 millions zana-bola dia resaka ohatr'izany nefa le détail technique an'le zavatra tokony ho fantarina voalohany ary ao anatin'izy tsy fantatray.
tampoka loatra ary tsy ho tratra ny fiam-potoana 7 volana sisa alohan'ny fivadiana amin'ny TNT. Taorin'ny fanambarana natao androany dia mangataka fifampiresahana amin'ireo tompona raiki-panjakana ireo tompona aina aman-jery ireto. Manana vinavina ny vondrona ihany koa izy ireo mba hiarah-miditra eo amin'izay TNT izay. Na dia fantatra aza fa tsy mpiasa mpanjakana mpiasa Antananarivo TV sy ny Antananarivo Radio dia orinasa mpanjakana mitovy amin'ny TVM sy ny RNM io fahita lavitra sy onjam-peo en commune io ary ara-dalàna ho ny tompona ndraiky mpanjakana natononay androany. Io zavatra io dia service public zay no anisany nanomeza ny licence ho an'ny commune urbaine d'Antananarivo amin'ny ATV io zany. Zay ngamba io mazava io zavatra io fa sy anatin'ny texte ohatran'ny RNM, TVM, ohatran'izay izy io. Izy io moa zany hoe manana statut io, atao service public zany, amin'ny fanjakana zany, dia manana statut io hiorahina agent comptable, misy ny CA-ny, raha ohatra mampiditra volet publicité zany dia ohatran'izay. Dia ohatran'izay ny TVM sy ny RNM anie. Fa manino ary mandray publicité ny TVM na ny RNM. Aiza ireo lalàn'ireo afaka manao toy izany ve ny commune goavana rehetra eto Andrenivohitra? Tsy misy mahafantatra ny tena satam-pifehy ireo orinasa ireo ny rehetra hatreto. Nambara fa hanao raharaham-bahoaka sy hitaiza vahoaka izany tany am-piandohana. Ny zava-misy anefa manao raharaham-barotra izany. Misy ny tombosiala hoy ny patron de presse. Misy hainao manjery milaza azy no service public zay sy tokony andefa publicité. Ary tsy mahazo publicité mihitsy. Zay no anatin'ny cahier de charge anay tsirairay avy reto. Hoe rehefa télévision commerciale ianao dia commerciale, télévision mpivavahana ianao dia fivavahana ny ataonao fa tsy manao politique. Service public ianao dia tantarao hoe esy miampita miarabe dia ny jiro mena mirehatra, zay ny resahana fa tsy mandefa publicité ny azahoana vola. Zay zany fahazahoany azy. Ka ireo olona ireo zany dia mety lasa mpifaninana aminay zay mandohetra. Dia afaka manao mpibana 200 izy dia ny anay nefa 30. Etsy ankilan'izay ny didim-pitondrana avoaka dia hoe miato ny famoahana sy ny fizarana ny lisansa rehetra ka isan'izany ny haino aman-jery. Nefa nisy ity haino aman-jery nandeha ity isan'ny fanontaniana napetraky ny orinasa tseratsera tsy miankina omaly ihany koa ny momba ny fahazahoan-dalana na ny lisansa ahafahan'ny orinasa io mandeha. Tsy mbola nisy anefa ny tolopidina ahafahana nahazo ny lisansa. Mila izay fa nampanazavana mazava avy amin'ny fanjakana. Raha efa nisokatra ilay appel d'offre nahoana ny tsisy nahalalana izany nefa nandeha io haino aman-jery io. Raha mbola tsy nisokatra ny appel d'offre tamin'ny alalan'inona ary na en vertu de quoi no nahafahany io ATV sy ATR io nahazo alalana manokana. Dikan'izay hoe zany nisy fitiavana manokana. Traitement de faveur ozy itsika nomena an'le haino aman-jery ATR sy ATV io. Zay rehetrarehetra zay zany no angatanay amin'ny fitondram-panjakana hoe omeo fanazavana mazava izahay fa aza atao tompotrano miono satria izahay araka le teny teo zay nge premier concerné ary zay koa mba te hanana fahitalavitra, zay koa mba te hanana radio, zay koa mba te hanokatra na eto na any amin'ny faritany. Fa hatreto zay no rarana hoe mbola tsy azo atao le izy fa miandry appel d'offre maninona misy afaka misokatra. Zay zany le resaka mikasika an'io licence d'exploitation radio sy TV io zay tena mba hitakinay amin'ny fanjakana mihitsy hoe ataovy mitovy ny zavatra ambara sy ny zavatra tena atao dans la réalité. Arak'izany, andrasana mangarahara tanteraka mahakasika ny fahazahoana mampiasa lisansa vaovao na manitatra ny haino aman-jery ankehitriny. Fangatahana polo no efa voarain'ny CSCA sy ny Omerta momba izany ankehitriny nefa mbola feheziny io didim-pitondrana io tsy azo atao. Mifarina treo ny fiarahantsika tamin'ity anio ity isaorana ianao naraka ny fampahalam-baovao hatramin'ny farany. Mamy fotoananao indray raha ampitso tahaka izao. Veloma tompoko.